Tokony olany andro amin'ny fanaratsiana mpanao politika hafa na antoko politika hafa ireo mpisehatra politika fa metraka olona ara-pamena ny tombon-tsom-bahoaka amin'izao fotoana izao. Fanovany izao ka tokony hiovany rehetra hoy ny solombavam-bahoaka Ramilson no menjanary androany. Amin'izao falaniny ny teti-bola mpanjakana izao ihany koa tokony hifantoka amin'ny fanatanterahana ihany koa hoy ireo solombavam-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka tamin'ity androanyity ny antsibrian'izay. Rifam-panovana no mitsoka eto amin'ny firenena ary tokony hiova manarak'izay ny rehetra mihevitena ho tia tandrazana mikatsaka ny ampandrosoana ity firenena ity. Tsy ny mpitondra sy ny fomba fitondran'ny firenena ihany no miova, tsy ny olom-pirenena hatrany ihany koa no ambara fa mila manova toe-tsaina. Mila miova ihany koa ny mpanao politika ka hametraka olona aram-pahamena ny tombon-tsom-bahoaka sy ny anatratrarana izany fa tsy andanandro amin'ny fanenjehana antokana mpanao politika hoy Ramilson no menjanary solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny distrika ny Faratsio. Liady la politika fanenjehana andrakotsy rabe tsy zany no atao le fanavozana fa hoe inona mamety antsika nyty firenena malagasy ty tsika neny fanenjika tena fo nytety politika miala mavomavo de miditra menamena miala an'izao fotoana ohatran'izao zany raha zao fanavozana zao andao tsika mba hitodika hoe hoany amin'ny fanavozana ny Madagasikara andao hoany amin'ny asa aloha mbo tsapamivoaka malagasy fa tompony ty firenena ty mahavoaka malagasy fa tsy hoe misy olona anankiray de hoenjehana politika de iny aratsina amin'ny zavatra rehetrarehetra nason'le firenena ve zany atakena amin'ny hevitra tsy mitovy fa za mino be deaibe manakevitra eto ary tsy ataoko hoe reo ataontsika hoe zay olona rehetra tokony fomana fahavononana fa ny ahy zany angatahako de hoe apetrao le amby politika andao le tena le finiavana amin'ny politika andao hoentina ho any amin'ny asa de ho tsapany vahoaka hoe tena mba ny manana an'izany hoe tena fanavozana zany ty firenena malagasy ty fa raha tsy zany io de lasa mitovy any teo aloha ihany tsika tena inona moa ny anavosina fanavozana raha andehanao ametraka le fomba fanao politika hoe enjeo ihany na fa mifanakaiky amin'ny any na enjeo zatsy na mifanakaiky miresaka am'izao na fa ilaina ny hevitry ny rehetrarehetra andao tsy fanoliana andedavina fa rehefa raitra ny fifidiana na any de andao samy miazakazaka any rehefa tonga amin'ny fotoany inona maharatsy an'izany fa ao anatin'ny fotoana zao de andao tsika mba hipetraka an'izay hoe tena le firenena anjerevana reo entana tsy tataovaketra eto anivon'ny firenena ohatra amin'izany ny vary tena midona makany amin'ny vahoaka ve reny zavatra reny sa olona mpanafatra sy reo olona mpisehatra ny reny ataontsika hoe lay opérateur no mahazo tombony amin'izany hatramin'izay ny vary de tena tsisy tatavoaketra fa miditra bojo miditra eto Madagasikara io vary stock zay hoanitsika io zany inona nefa ny dikan'izay de mamelona tatsaha any Inde tsika any Indozina any Pakistan any zany tsika mamelona tatsaha fa le tatsaha maro anisa valopolo isanjato dimy amby valopolo isanjato Madagasikara de tena tsisy ataontsika hoe tsy ampy le teti-bola hoentina amin'izany satria maivana be ny teti-bola hoentin'ny ministera ny agriculture de misy isanjato amin'ny teti-bola mpanjakana de zany rehetra zany mijerevana hoe andao asina mba asina tataovana hetra atao hoe faran'izay kely zany ataontsika hoe farany ao miresaka ny député hoe na de mba 10 ariary isaky laoary zany hoe ary folo mahery kely isaky ny kapoky zany satria raha mivary afaratsika de miakatra foana isataona amin'ty taona ty zao de valo etsy taonina zany hoe raha valo etsy taonina zay na mpitombona 10 ariary mahazo vola any amina 40 milliard na 7 lavitra ariary any hoentina anapina ny tatsaha amin'ny resaka fotodrafitra asa tony barazy sy ny zavatra maro zay mampijaly ny tatsaha zay tsy afahantsika mampiakatra amin'ny vokabary misy tataovaketra ataoko hoe na 10 ariary ary hoe zay no apetraka ka io volo io de apetrakintsika tena fo anankiray hoentina ho any amin'ny fambolena fa minoana tsika vahoaka malagasy fa afaka telo taona tsika de mety hanana an'izany tena fahaliovatena zany raha miampy an'izay vola tokany fanjakana ho any amin'izany tontolo ambany vohatra zany.